Zaho presidente ny KOPERATIVA KANTO. 3 zahay, vehivavy rehetra zahay miasa ato, vady pêcheur. Manao sisal, manao raphia, mandrary, manzay, izay zany gn'asa-tàgna ahinay nanomboky tamin'ny 2007. Nahatonga anay nisafidy nanao n'ity asa-tàgnana tiky dia nandiniky que même nagnome anay vehivavy vady pêcheur hanao asa-tàgna mba hanovany tokatragnonay momba ny fianaran'ny zaza, ny mpanohana ny tokatragnonay ao satria fa mila mihen zany ny voka san-dranomasina fa mahay zahay ny mampianatsy mamindra ny fahezanay amin'ny namanay amin'ny asa-tàgna zay nomeny que même tosiky ny formateur zay nampianasanay ny raphia, sisaly, ary, rary maro mitosiky faniazonay. Nahazo tosiky zahay tampiky amin'ny formation'ny frantsay da amin'ny alalany miatrika zany nanaovanay an'izay. Dia nahazo machine 5 zahay tamin'ny madamo président. Nahazo anay commande zany ny machine igny fanaovana tenue mpiasa. Zahay koa da fananao formatiky momba ny hagnahivanay ty asanay ito. Agnisan'ny nahazo formation zahay amin'ny fandraisan'olo. Zahay KOPERATIVA KANTO dia anisan'ny mandoa hetra nanomboky tamin'ny 2014 zahay ka hatramizao. Maro ny ezaka efa vita fa maro ihany koa ny mbola hatao. Ka misaotra ireo zay nanampy anay hatramin'izay sy ireo zay mbola hiara-hiasa fa vona hatrany zahay. Madame Vannerie Josiane, sady trésorier ny KOPERATIVA KANTO. Manao sotoko da raphia. Anaovanay sous-assiette ny sotoko ity zao, ny sotoko volo da ity ny raphia. Ity amizay gnavitanay manao sous-assiette, panier à linge, panier dessert, vitanay mitiavy. Izaho da mpandrary ny jonky aby. Da iteo aby zany raha vitanay aminazy teo da misy sanina heky. Fosy tihôly sany da tihôly lokona amizay kovetra. Da mborapofo amizay, teo ny pofo. Da avy amin'igny da taho ny tanty amborina aminazy. Misaotra ny fanohanananay ARA-BOLA na ny ARA-TEKNIKA fanamoavoa ny fanohanana anay. Sy izay zany fa PMM sy CARA sy ireo miompy nantoka hafa.